taranja tenisy nanomboka ny fafitony volana aogositra teo ka ny faran'andro any ny fedinan'ny tompontakany Madagasikara ho an'ny sokajy vétéran sy ny sokajy izandriny nahatratra 720 teo ny mpandray anjara avy amin'ny ligiparitra fito. Mpandray anjara misa 720 ho an'ny sokajy vétéran sy sokajy junior avy amin'ny ligiparitra fito no miatrika ny fedinan'ny tompontakany Madagasikara nandritra ity herinandro ity eo amin'ny taranja tenisy izay ahitana ny Boeny, Analamanga, Vakinakaratra, Morimani, Antsinanana, Tsimondrevana ary Otomatsiatra. Amin'ny ankapobeny dia niakatra ny avo teknika raha nambarany Dina Razafimatratra izay tale teknika nasionaly. Na izany na tsy izany dia saika misingadina hatrany aloha ireo mpikatroka avy eto Analamanga. Ya eo amin'ny resaka sokajoko moa dia mifanantsana ny toy zava-vitan'ny province ny ligue régionale akoatran'ny Analamanga sy eto Analamanga fa ny eo amin'ny junior midina zany no tena manana tomboky kokoa ny Analamanga satria akoatran'ny Daniel Tafangy avy any Antsinanana zao izay niatrika ny lalao manasa-dalana teo milatsaka ny efa taona vehivavy dia tsisy ligiparitra hafa akoatran'ny Analamanga tafiaka teo amin'izay lalao famanarana izay. Dikan'izay zany hita foana le fihazahan'ny ray aman-dreny sy fihazahan'ny ankizy sy fihazahan'ny ireo mpanazatra an'zareo ireo zany amin'ny resaka encadrement any alohan'le championnat national ao koa moa eo Analamanga eto ihany fa ao koa ireo izay atao hoe toerana izay atao hoe miofana any ivelany toy ny Narindra Ranaivo sy Miala Ranaivo sy Toko Ranaivo izay manampirofo fa hoe misy dikany foana zany miofana any ivelany ao koa moa sans place la coupe d'Inde dia izay nataoko hoe rehefa tsy expatrié zany dia Analamanga no tonga teo amin'ny lalao izay lalao famarana izay tamin'ity édition 2017. Ho an'ny Andriamatoa Stéphane Rakotondrainibe kosa dia nambarany fa nizotra araka ny tokony ho izy ny faninanana ary efa mivonona i Madagasikara hiatrika ny fedinan'ny tompontakany Afrika isan-tarika izay atao any Maroka ny 9 ka hatramin'ny 10 ny volana septambra ho avy izao. Ny ankizy itozy 12 latsaka zany dia mazava ho azy efa vonona tanteraka sy efa nandray anjara tamin'ity championnat Madagasikara ity doly zareo reo l'équipe nationale U12 zany. Io moa araka ny efa mifanarahana hatramin'ny voalohany dia ny fédération malagasy ny tennis no hiantoka tanteraka ny déplacement de l'équipe nationale. Azo antenaina ve hoe raha ny fahitana azy misy médaille mety ho azon'ny Madagasikara ve any manatona aty MPC azafady Rakotonirina Jean Noël nanomana sy andefandreo ankizy ireo dia Monsieur Rakotonirina Jean Noël azo médaille manatona aty MPC azafady raha ny vinavinanay aloha dia tokony tafiditra ao anatin'ny telo voalohany tsika. Enina mianada no mpilalao tenisy malagasy hiatrika ity fedinan'ny tompontakany Afrika ity izay ahitana any Rovanantenaina Jony, Rakotomalala Maefa ary Hugo Razafindrato eo amin'ny sokajy zazalahy ho atsaky ny 12 taona io. Amin'ny sokajy zazavavy kosa dia ahitana ny Maoly Razakaniaina, Mihoty Sorasendra ary Randi Rakotoarilala.